Tao anatin'ity atrik'asa ity no nahazoana fiofanana sy fifampizarana ny lesona tsara azo avy amin'ny ireo firenena namana atao anatin'ny continent Afrika momba ny resaka fitrandrahana. Dia mialohan'ny hanomezana an'izay fahalalahana mitrandraka izay dia misy mialohan'izay mihitsy misy fifanarahana hoe inona ny zavatra hotrandrahana, firy taona no hanaovana an'ilay izy dia dinihana koa hoe raha ohatra ka hitrandraka nickel ohatra na cobalt, inona ny zavatra mety misy ao anatin'ny tany ankoatran'izay zavatra izay, dia dinihana tsirairay mba tsy hisiany hoe ohatra hoe mitrandraka nickel na cobalt ka ohatra misy volamena na misy vy ohatra dia ahoana ny momba an'ireny. Ireny zany tsy maintsy dinihana ao anatin'ny fifanarahana daholo. Tao anatin'ity atrik'asa ity koa no nanompiana ny anjara asan'ny fiarahamonim-pirenena na ny société civile izay tokony hoe eo amin'ny fifanarahana rehetrarehetra atao mialohan'ny hanomezana an'ilay alalana ny fitrandrahana ao anatin'ny fotoana anaovana fifampirarahana négociation, dia mandray anjara feno ary tanteraka ny fiarahamonim-pirenena misy olon-tena ny vahoaka ifotony mba hoe voatsinjo avokoa na ny anjaran'ny fanjakana na ny anjaran'ny orinasa fa indrindrindrindra ho an'ny vahoaka ifotony. Somary miopana kely kokoa zany amin'ny hoe ara-tsosialy. Ça consiste à outiller le personnel afin qu'ils connaissent les rouages des négociations. Parce que quand ces firmes viennent, il faut passer d'abord par une série de négociations avant de conclure un contrat avec eux. Et là, il faut vraiment connaître toutes les astuces, tous les rouages pour au moins être à mesure de discuter avec ces firmes industrielles, au moins sur un plan d'égalité en matière de maîtrise de ces techniques de négociation pour ne pas se faire leurrer ou pour ne pas tomber dans certains pièges. À l'heure actuelle, il y a 4 pays qui ont été ciblés par le projet PASI pour bénéficier de cet appui, de ces formations. Il s'agit du Burkina Faso, du Cameroun, de Madagascar et du Mali. Les 4 pays que j'ai cités sont des pays riches en minerais, riches en ressources naturelles, mais qui sont classés aussi parmi les plus pauvres de la planète. Oui, le suivi de ce projet, le projet en fait forme, donne les outils nécessaires à la structure, ici le cas de Madagascar, à la Cour des comptes, mais nous les aidons aussi à faire des audits, ce qu'on appelle des audits pilotes. C'est-à-dire quand ils vont choisir de faire un audit dans le secteur minier, les experts du projet vont les assister depuis le début de la mission jusqu'à la conclusion, à la sortie du rapport final.